amin'ny fifahina lehibe indray no antsoina katrantsika indray ny amin'ny izao fotoana izao tonga amin'ny fampianarantsika larana fahatelo iarahantsika indray amin'izao fotoana izao dia mamerina miaravantsika indray tena koa ny ambasadorany Soazy Adia no mandroso atotokarantsika indray amin'izao izao manao ny hatsarany Soa amintsika tsy avy ny tokantrano tena Soa daholo fampianarana androany moa izany dia mitondra ny lohateny hoe very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha ny resantsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia efa nomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didy folo sy ny lalina Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Efa menantsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny larana ny androany satria dia miditsy larana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didy folo dia miditsy foana atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reo vakintsika izay tena Andriamanitra seho amin'ny taona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Taona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao no malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australiana na vietnamiana afrikanina tandrina didy folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana ho anao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa notenen'ny soatra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Soa tompo ny fofona ny vaviny alohanao. Izay izany no voalohany indrindra aminao ho levon'ny Soa tompo ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vakintsika ny Tesonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo nomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Ianao nke ty teny ity ho an'ilay mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didy folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Ianao nke ty Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany le hoe nao le tsy mivaky ireo sy tsy miraharaha hoe le miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io dikan'izany zava-miafina izany na hidevoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehe tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panaitra ilay misakana ankehitriny andiny fahavalo ary dia aseho an'ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Soa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra no izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo ianao mbola apetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izao hoe mpandika lalàna io, ianareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrina io didy folo sy lalàna Mose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jezu antsoinareo na hoe Jisasy antsoinareo io. Izy izao io ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponareo izao izay no matsizy an'io ho hanomboka zavainy Ziadia moa larana fahaefatra ambasadiorany Soa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soatra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Yahosoa ilay teniteneninao satria metraka hafantenao fa iza izany Yahosoa izany mazava antsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina satria ilay mpandika lalàna dia ho aseho dia nareo koa zao efa nisan'izany ianao izay efa mitandrina didy folo io
anisy anakaiky mihitsy zao ianao satria efa tenenao fa natokanao ny zanak'Israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandriny ihany ianao efa nitenenao fa tsy azo entina aty Madagasikara nge didy fosilana Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine efa ianao mbola mitandrina ihany de mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseho fampandika lalanareo de iny ozy ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony ao soa tompo amin'ny fofona ny vavany le zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevona anareo efa metraka fantenareo fa izy le Josoa efa meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io le tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe milano ididy folo io fa tsy izy an'iny io tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa non Yahosoa no anaran'izay izy zao no midevo alehan'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevo ale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na mpianatra anareo mitandrina io didy folo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia hofoanany amin'ny fofona ny vavany ho levony Yahosoa tompo amin'ny fofona ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofona n'Andriamanitra fofona n'ilay Elohei Yahosoa no anarany ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didy folo io satria mpandika lalàna ele hota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe hovonoiny Yahosoa amin'ny fofona ny vavy ianao ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexiste ntsony ianao ataon'le Andriamanitra Elohei Yahosoa tena tsy miexiste ntsony ianao dikan'izay dia enao indray toyny mbola misy zava-doza toy indray ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didy folo io zany zay mpanota de mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be de zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didy folo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jesus Jisasa de jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana io zao de sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana de jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra de mbola mitoly izy akoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andininy fahafolo eny maratsy be ny fiangonana ny fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandre any ampitan-dranomasina any jereo ve mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny larana voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olam-pandika lana rehetra de makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farantiny ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatra zao ny ambassadeur-ny Saziady amin'ny teny hoe miala ny didy folo fa very amin'io ianao de ary le devoly mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza mety tam'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le devoly miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very io tantareny aminao io satria tsy nandray ny fitiavana fahamarinana zay aminjena azy izy tsy mety miain'teny Yahosoa izy de manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandre ihany no misafidy verena amin'izay nareo amin'ny Yahosoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Yahosoa tompo fofona ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota de ireo mpanotareo de olaza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Kortiana voalohany omena daholo ty teny ty tandremanareo am'izay Kortiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Kortiana voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena daondray aoriana ty fantaniko ty aty andina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fanontaniana moa dia afainareo foana nimero telefona de afaka mametsaky nareo Kortiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy ka hatramin'ny 20.
moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra. Mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna ianareo mpitandrina didifolo dia anisany, ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy izany hoe fiainareo nga tena olona marina mihitsy no masamy teny an'izay. Ye ny olona atao amin'ny aosoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izany tsony mihitsy ny atao amin'ny aosoa. Fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny helo ny mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao. Ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Ny olona tsy marina dia tsy mahazo makany amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena aza mitandrina io mbola mitandrina ihany dia ho any amin'ny helo nareo satria hafa firenena. Toy izany hoe aronandrely amin'ny Israely ihany resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy rety amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba ahafantaranareo marina. Dia aza mety ho fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny dia tsy mandova amin'ny fanjakan'andriamanitra. Izany hoe mazava be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra. Fa tsika moa dia naka sary mihitsy hoe ny mpandika lalàna. Dia ny mpandika lalàna dia tsy andova amin'ny fanjakan'andriamanitra. Dia tsy mba andova amin'ny fanjakan'andriamanitra mazava be io, tsy mandova amin'ny fanjakan'andriamanitra. Faran'io zany, tsy mandova amin'ny fanjakan'andriamanitra. Tsy fantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ny olona mpanota, ny olona mpitandrina didifolo. Efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany. Dia mpanota ianao, dia izay ngeny moa tonga dia rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso. Le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoka anareo satria izy diso. Zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo dia ionareo fa diso dia mpanota nareo dia mankany amin'ny helo nareo. Zay roa zay Fahatelo, vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota dia ireo tsika mamaky anazy ato foana Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria izy toran'ny lanitra moa ty tantarainy ity. Dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra mihitsy izay tsy masina ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany. Tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna, na izay manao vetaveta, na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Aza mananteny voasoratra amin'ny boky ny zanak'ondry ianao satria ny anao ary le Andriamanitra tompono hoe fa diso. Io no nampianatra anao mitandrema ny didifolo. Nefa le didifolo aty efa zatra efapotika ary tsy mety tsy azo tandremanao, tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany. Efa fandikan-dalana mahatsiravina be ngeny nataonao zao raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'izay ady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny helo nareo. Rehefa tsy makany amin'ny lanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny helo ka mandinianao ny dikan'izay. Zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria grave mihitsy ny anjonao any amin'ny helo no farany. Ny fampianarana manaraka mbola mety antsika hoe ny zava-doza miandry anao mpanota io dia ny Apokalipsy 2:20 vakitsika zany. Apokalipsy 2:20 fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy ny solofà. Zany ny fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy rehetra afo sy ny solofà. Inona ny antony? Osa sady tsy mino anao. Osa ianao fa teny hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao. Ampitahorin'ny olona ianao, ampitahoro mitondra fivavahana. Efa nomenanao daholo nefa ny fanaporofonana mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy rehetra afo ianao soratra masina. Tsy mino. Efa nazavaina taminao daholo ny fampianarana. Nomenanao daholo ny toky sy andiny ny fanazavana fotsy rehetrarehetra zay natonga anao fikitra tao. Mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino. Dia mipetraha amin'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy rehetra afo sy ny solofà. Profon'izany ny mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io. Ka le rafitra didifolo mihitsy ny mampanota anao. Io didifolo mihitsy ny tsy mahafaka anao fahotana dia normaly ianao milaza tsy maintsy mpanota.
ary ny mpanota dia ho an'ny mifarimy rehetra avy tsy ny solofary mazava-be mihitsy io zay Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ndreo vakitsika teny Andriamanitra zay Jaona 7:30 Jaona 7:30 tsy mihaino ny mpanota nge io Andriamanitra io Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny henony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrana didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrana didifolo nge mpanota satria mandika lalàna dia Andriamanitra ke tsy mety mihaino anao profon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao anisan'izany noho le ravitra fivavahana ataonao moa tonga anio dia samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrina didifolo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao Andriamanitra zany hoe fangamo ny fitandriamana didifolo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa ny tena fahotana dia mbola misy omenanao koa hotany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona 1:5 andiny fa 7:20 angambany izy sa 8:20 Jaona 1:5-17 hitantsika io hota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina toy ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatrany Eosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Eosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Eosoa fampianarany Eosoa manko zo heninao zao hoe ny fampianarany Eosoa dia hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety io fa maty amin'io nge ianao ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray raha ambasadeur-ny Eosoa ozy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe ohatra ny tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Eosoa tena tsy mahay manota mihitsy zany hoe manao marina foana atao amin'ny Eosoa ary masina foana izy manaraka lalànany Eosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany na mpanota ve zareo nefa mitandrina didifolo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria ny Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israelianina ny resahana efa ny vonon'Andriamanitra io ka hoana manao mbola veriny tandrina an'io mazava nge ny soatra masana ampianarany Eosoa ary novakiko tamin'ny teny Hebreo ngely izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny ao amin'ny Sefer Efesim fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ko raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zavatra noravakana va dia tena mpandika lalàna manao an'izay do vakitsika zay raha ho an'ny Israelianina zany dia vakitsika ty tenin'ny apôstôly Galatiana vakitkely angamba izy intsy resy tadidiko Galatiana Galatiana toko faharoa dia andininy fahalo ambin'ny folo Galatiana 2:20-18 azafady Galatiana 2:18 vakitsika aminarany Eosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'ny Eosoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israelianina no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary rehefa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipa makany amin'ny elo indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Eosoa andao hiaraka amin'ny Eosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Eosoa rehefa avy hoe ire ny mahatonga ny ambasadeur-ny Eosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Eosoa satria Eosoa tsy mampiditry anao amin'io didifolo io
ary efa teo vonjena ianao a de tsy mety tsy makaty amin'ny Josoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay rehefa miditra amin'ny Josoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra nianaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra antoponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny ady manentina hoe manatona ny Josoa daholo am'izay fa Josoa ny tompon'izao fampianarana zao de ndanangareo ao anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo ange ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo ny mpanota indrindra fa nympitandrina didifolo de indrindra ihany koa fa nympanao ratsy rehetrarehetra ka manatona ny Josoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a de atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a de efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a de zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika vakina vetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava mianaran'ny Josoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao de ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a de tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur-ny Josoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur-ny Josoa ary mitondra ny Josoa izy zay orenesitsika ny larana fahaefatra ny vahaolana am'izay hoe fa maninona miantso Josoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa am'le Andriamanitra fa nianaran'ny Josoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa de misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitandrayntsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay de vakitsika ndray zany ny fanontaniana zay omenina atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany de izy no ty ahy ary zay ty ahy de ho tiany ndraiky ary izy no ty ahy ka eseho aminy de hoana no very nefa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vo Josoa no miteny hoe mitandrina ny didiko de ny didiny Josoa de ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamitsika ka izay didiny Josoa zay no arahantsika de tsy very fa raha vo didifolo de tsy mety io no arahana raha Josoa ny resahanao Jaona 12 a eo manana ny didiny Josoa Jaona 12 a de ny 49 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Josoa no arahana fa rehefa tsy didiny Josoa no arahanao a na ny anara zay hoe Josoa de didiny Josoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao a zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe hiaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny gentilisy tsy azo omena ny gentilisy ahoana moa anao nitandrina zay ary tsy misy Josoa hiaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsikeliko ahoana moa ny anao amerikana na anglisy na frantsay nitandrina zany na anao malagasy na afrikana zay zao tao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ay zay olazaiko izay ho triko misy didy zany tya nanyrahana ny Josoa ho lazainy Josoa io le atao hoe didiny Josoa na hoe lalànany Josoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io la fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatra fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ty zany de lazainy Josoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Josoa de lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Josoa ao amin'ny Josoa misy didiny Josoa io a lay teneny Josoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo niaraka le Jaona 14 ino moa le tenen'ny olona teo
Jaune 14, 22. Jaune 14, 22. Hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko, ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Yahosoa. Mazava angamba izay ohatra kely metraka fantiny eo na Jaune 14, 22 raha mitandrina izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy mity didiny Yahosoa iny. Ny fantaniana manaraka indray Apocalypse 15:5. Rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitabernakeliny vavolombelona tany an-danitra. Ka raha tany an-danitra ve ny didy folo dia ao no lazaina fa hoe very izay any Emera izay mitandrina azy. Ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra izany fa diso nareo, ary tsy azo toerina ny tenin'ny Mose. Rehefa ny teny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc efa kitsika ny Deutéronomie leo tsika jery sy atondrena eo. Deutéronomie 3 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:10 ny vakitsika, 2:10 sy 2:10 ary ny 3:10. Deutéronomie 30, 11, 12, 13 leo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra. Deutéronomie 30, 11 ka hatramin'ny 13 io no vakitsika. Ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azaona pena tsy azaona esoa fa Deutéronomie 30, 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra. 2:12 tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka-azo atsika mba ho henotsika ka irahantsika. Zay mazava zay tamin'ny 2:12 dia fa ampy zany. Mose mihitsy entiny nolaza hoe tsy any an-danitra io didy-folo io dia ny divoly zany le miteny hoe any an-danitra io, zay milaza fa any an-danitra io dia divoly izy. Mitenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah jiosy dia milaza fa tsy any an-danitra io, ka ahoana moa nareo milaza fa any an-danitra io? Fampianarana avy any amizy. Nefa tsy mety manaraka ny tenin'ny mpaminany ary Yahosoa raha nilizingizina mihitsiny fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io no dia tsy azo foanana io. Ary ny magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'ilay didifolo. Nefa ny Yahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azonareo foanana io. Dia le didifolo izay nitenen'ny Yahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io. Tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka zao tsika mba henotsika. Hitantsika amin'izay fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didifolo. Indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io. Dia le didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io. Tena zany anke tena za zao dia profo anakay fa tena mpandika lalàna sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo ireo. Azany no profo ho any amin'ny elo ry zareo. Petra ao ihany. Dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianarany divolony fa rano lizy dia volo-daoly nampianatra an'izany. Dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny Apocalypse 15:4 araka ny Apocalypse 15:5 dia ianao nge vakitsika indray le teny. Araka ny Apocalypse 15:5 teo no voana ny tempoly dia hita tao ny tabernakely ny vavolombelona dia lazainareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay. Tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina. Apocalypse 15:5 ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voana ny tempoly dia ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia le tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo. Didifolo le vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa. Zay no mahatonga azy hoe tenin'ny vavolombelona rehefa nijerevantsika iny. Taloha zany ny didifolo dia natao hoe tenin'ny vavolombelona. Dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokin'ny Apocalypse dia galina didifolo. Nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didifolo. Satria tsy afaka mampitambatra ny jiosy ny jentilisa. Ary raha ny jiosy ny jentilisa anao tambatra, ahoana moa izany lasa misy didifolo any an-danitra any?
fa dia tsy mety tsy voaloka foana nge ny jentilisa de tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny arange zany no mandroaka ny tenanao zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batisa amin'ny Iosoa fa ianao nge de voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io satria ny akanjonao de mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa de mitafy an'iny anaovana batisanao ianao Galatiana 3:27 ianao nge ty raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany de mitafy didifolo ianao nge io Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny Iosoa raha Iosoa zany natao am'le vohositra de le vohositra zany de mitafy an'le vohositra nareo le vohositra moa atao fanjakana masina de Iosoa zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay de avitra ianao nefa mitandrina didifolo de zao fa na izy ireo no natao batisa atao am'le didifolo de mitafy didifolo satria am'izay rafitra anaovanao ihany de tafinao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny de arakaraka zay Andriamanitra anao ko ny Andriamanitra anao mo Jesosy na Jesoa de nampitandremany didifolo ianao na Jesus Jizasy de mitafy any Jesosy Jesoa ianao de Jesus Jizasy de rehefa mitafy an'ireo ianao de reo le rampianatra anao le didifolo de rehefa nampitandremany le didifolo ianao de mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy de rehefa mitafy didifolo ianao de ina ny fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo ho any amin'ny-danitra ao amin'ny lanitra ny lanitra any tsy izy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria zay le nampianatsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jio sy ny jentilitsy nge le didifolo nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa raha misy didifolo any ahoana moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo de meko anao nyvalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zay le izy zay ka inonara ny dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona de vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be debe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika any am'izay ikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daolo ny vavolombelona teny soratra masina ao manjala lasa manelingelina le tablotsika le izy ry ikarpa be debe le vavolombelona de le hoe menantsika mihitsy le ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava de lava mihitsy ny izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5 donge vakitsika zay ty le vavolombelona raha boky ny Apocalypsy ny resahanao tany de mahitsy be Apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona de inona le izy de nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitrilatra zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny Iosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ray zay Iosoa zany le vavolombelona raha voaboky ny Apocalypsy ny resahanao satria izy tompony io ray zay Apocalypsy 3:14 zay ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia boky ny Apocalypsy daholo manome ny dikan'le vavolombelona zao no lazay ny amenina de le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volany sotra masina de iza Iosoa ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay ka ampy angamazay rehetra ka manontany vavolombelona atsika de iny am'izay anao le nitsotsotsy nita tamin'le Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany de nahita ao fa indro novoana ny tempoly de taberna kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany de zay hoe taberna kely ny Iosoa ny dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona de Iosoa fa tsisy hidirana didifolo any satria le didifolo tsy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny ka le taberna kely ny vavolombelona zany le vavolombelona de hoe taberna kely ny Iosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza sotra donc atsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely nky izy nanao le fanambarana jerevatsikata raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevatsikata raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoa ny ampanompony zay ny ato fa ndao nge tsy amin'ny baiboly katolika romana tsika de hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato
zay le hoe fanambarai ny fanambarany Iosoa zay jerevantsika ato zany zay dahoary toko voalohany eno tsara ty tandre ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba nehony am'ireo mpanompony zavatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaonina mpanompony zany fanambarany Iosoa zay men'Andriamanitra azy indrindray vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 5 dia hitatsika ato nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany eno tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany dia indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Iosoa rikatra amin'ny apokalipsy toko 2 hoe Iosoa manao fanambarana dia tao amin'ny tempoly jaondreny lazain'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly misy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Iosoa nanao ny fanambarana dia zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsy hiderana 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo dia zay no mahatonga ana miteny aminao hoe tena mivoanao dia andaonao tao batisa ty amin'ny Iosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be nga am'izay zay fampianarana zay hoe tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy moa fanontaniana dia mbola valitsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any am'izay dia ao amin'ny Isaia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianenak'izao sy zava-betabeta ary ny totozy dia araka ho levina koa iavahy arak'izany dia ny olona tsy mitandrina 10 zany no levina amin'ny hafa fa tsy no mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny dia zao ny boky ny Isaia 66:17 dia raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandro ny Iosoa dia miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana kesely ny 10 dia niditra tao amin'izay ny fampahoriana nataony zareo Asirianina ny voalohany dia niditra ny Babilonianina ny faharoa dia niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo dia niditra ny Medianina dia niditra ny Persianina dia niditra ny Grika dia niditra ny Romanina dia niditra ny Alemaina rehefa avy eo dia ny farany ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy ndao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isaia toko 120 Isaia 66 dia ny 16 sy ny 17 ataotsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalypsy Isaia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avahy fandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avahy zay manadio zay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mihinanena kisoa sy ny zavetaveta ary totozy dia araka ho levina avokoa iavahy zay ka eto zany le hoe raha mihinana ny hena kisoa sy ny zavetaveta dia tsy andeha miaraka ho levina ka le fantenan'le olona moa zay le hoe Isaia 66:17 le nyteneny teo le amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io dia resaka ho an'ny Israelianina zay manina moa zay mitandrina ny 10 dia nefany nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resahanyty dia nao nge vakitsika zay tena Andriamanitra araka ny bokiny atao amin'ny bokiny isa moa izy Ezekiela toko 5 izy io Ezekiela toko 9 Ezekiela toko 9 manoko andiny 7 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava ihany izy io le manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany dia io le hoe Jazania reke vakitsika amin'izay ny teny Ezekiela toko 9 andiny 7 manomboka
andininy fito leo andininy fafito hatrany am'izay afarany eo zany a anareo zay manaraka an'le teny Ezekela 8:7 ka hatramin'ny farany ihany dia teniko eo ny farany dia nety eo mivavadiny kianja ao hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo amin'ny kianja fanaovan'ny adalàna moa ty dia io izy tampo ary zanak'olona lohay ny ampian-tany dia loako ny ampian-tany ka indro nisy varavarana ary io izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely io jerevana io zany dia niditra ao ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandatsy sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa dia izay efa vetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo anoloanan'ireo ary jazany azy anakisafana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didikazomanitra dia nidonaka dia amin'ny andininy 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'ny olona ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy hiavatsy mahita anay fa efa nafony tany izy eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany ahy ao amin'ny andininy 7 moa izy ao amin'ny andininy 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didikazomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniela Isia 9:20 io 7:10 ny amlozabe nataony zanak'Israely dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo tao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa satria misy hafa-firenena tao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafa-firenena tao ihany koa dia nipiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te halala fa tsy koa ny nakaty amin'ny hafa-firenena zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany rehefa tao zany ny kaonty ny amin'izany teny zany dia efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka eo voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary dia ampiko mihitsy ny ala izy fa mbola tsy ampy io ary ikatra amin'ny bokyny Isia 66 mbola tokony toy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany anoe anazy Isia 66 dia ikatra amin'le faraparany ary hoe ny kalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra ndefa kitsika dia nafangaron'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola miatrahany hoe dia mitandrina 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amintsika zay rendiny faraika am'roapolo nga misy zay andiny 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana ataony dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazana dia ozy amin'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina dia zay natonga anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava dia toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia ohatr' zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina na dia misy azy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo no rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy haiko ny hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanina sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isia 66 17 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho ripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny dia andininy 7:20 amin'izay dia eto zay le resany iny hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatana ihany dia noho ary dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra amin'ity fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary iloza anjonareo dia tsy ho ritra akorinareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na dia isany iloza ikapoka be anareo iny dia nisy tokoa ny
taranakisy tavela tao Israela voakady zany zavatra zany noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ary ezaky ny voaloham-bolana sy satsabata io zany le resaka didy voalohany Israela ihany. Dia ho avy nofo rehetra ka ekokeo natrehiko io ava io le nofo tao Israela io, le mipetraka tao Israela. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamiko. Zany hoe hijery izy le hoe reo daholo le olona maty fa ny kakany tsy ho faty, dika ny kakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avy ny tsy vonona, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataon'ny ofo rehetra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy ny kakana sy ny afo tsy mety maty any, eny ny afo ny tsy vonona. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany reo olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatra tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy efa miraso antsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo atao amin'ny efa 7 izy dia zany nanohy anazy hoe mbola mitohy atraty io. Dia nazavako amintsika hoe didy ho any zanak'Israely zany rehetra zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely daholo zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao tsoa fa raha miditra amin'izany ianao vao may maty anao. Dia miratso antsika samy tainao soa zay indray ny amaranana teny hivavakantsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray hivavakantsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny amihatsaranao sy ny asoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amihatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avotiny olona dada Malaiava ao, avotiny olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavotena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka mba neonao ny vonina ito. Mba tena irosy ny olona iazakazako any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava Joshua, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Ny amin'izay trateny efa mandihy. Dia zao teny mandihy zao, ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany, ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra, fahamonjy ianao, hanavika ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosanao izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Dia miraso antsika etra samy teny Joshua, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pitsaka manaraka indray, veloma tomboka.